misy enregistrement analisany niaraka tamin'ny anadahany sy ny soapaviny. Tentative de meurtre zany a tena mampigadra eloka be vavy zany. Lalatiana misy proof zao hoe anao ina moa zany fifofonana ain'olona tsisy mihetsika mihitsy. Niteraka buzz be tao amin'ny tambazotra-tserasera Facebook ary niparitaka vetivety toy ny tsy teo ity oronampeo ity izay mirakitra fifampiresahana tamin'ny antso an-tarobiana ataon'ny ministry ny fampianarana teknika sy fanomfanana arak'asan-kehitriny i Lalatiana Rakotondrazafy sy ireo olona akaiky azy mikasika ny vadiny teo aloha Andry Andriatongarivo. Raha ny fandehan'ny resaka tao dia eny fa efa miaraka amin'ny olon-kafa ny ministra Lalatiana Rakotondrazafy ka nandroaka ny vadiny hiala ny tokantranony izy ireo kanefa Andry Andriatongarivo tsy mety misaraka araka ny voalaza tao. Karazany teny hoe zaho moa dia ohatranao tsy ahitanao tsony ary question ana zaza dia aterina ny aminao ilay zaza sy faknike dia lasa indray izy ho mila mahita an'ireo zaza rehetra lasa tenenan'ireo zaza ika fa tenenana anahy koa satria vanitaona fomba foroniny tsy maintsy mirarandro anao andro io tsy mirarandro zaza ireo koa rehefa metsika ny andro ny komodo hoe tsy maintsy mahita andreo isan'andro izy tsy anatina logika misaraka ka izy koa tsy anatina logika manambady anao tsony a azo mbola tsy azo tsisy hoe iko tsaraka fotsiny izy satria anao mihitsy tsy vita ny tsony Araka ny feo nivoaka tao anatin'io rakim-peo io ihany koa dia nanao fikasana anapozina an'io vadiny teo aloha io tamin'ny alalan'ny fanapozinana ny ministra Lalatiana Rakotondrazafy satria tsy manaiky misaraka ilay vadiny Andry Andriatongarivo na dia efa hanaovany teny marary sy alainy baraka azy ary rehefa avy eo dia mody atao hoe namono teny Andry Andriatongarivo anafenana ny fanapozinana azy tamin'ny alalan'ny pozim-boalavo na ihany koa ny mort au rat. Izay no zavatra re tao anatin'ity oronampeo niparitaka maneran'ny tambazotra-tserasera Facebook ity. Fontaine conseil fananiko navoaka teo amin'ny daholo ny zavatra rehetrarehetra raha beson et million tout ce que vous voulez tamin'ny lahady mba hoe misy minimum na sursaut d'orgueil hoe vato tsy mety very ohatra hoe misotro tangena tangena tsy mahafaty morary arazina morary sakafo Attention, c'est parce que là, ça y est, là, le pasteur de la maison, tu as fait la voilà. Il s'est suicidé. Il s'est suicidé, il a mangé du morval. Exprès. Raha ampatsiahivina kely ny faha 4 ny volana novambra 2024 dia namoaka horonan-tsary tao amin'ny tambazotra-tserasera Facebook ny vadiny teo aloha Andry Andriatongarivo nanazava fa vita ny fisaraha-panambadiana teo amin'izy mivady rehefa niaraka sy ny ray tokantrano nandritra ny 7 taona. Haiko comment il fonctionne satria 7 taona niaraka taminazy tao. Taty aoriana no nikisaka ny roa taona taty aoriana nakasy satria tsy mitovy ny fomba fijery. Fa haiko ny système machiavélique sy ny manipulation ataony fa tsy mahay misaraka anazy ny affaire personnelle sy ny affaire de l'État tsy hainy manavaka an'izany. Entina ireglena ny affaire personnelle anapotehana ny olona tsy mitovy hevitra aminazy ary tsy mahay afa-tsy ny mamotika olona. Tsy zavatra nandalovany io raha matao io ka tsy potika. Raha ny version any Andry Andriatongarivo indray dia hoe tsy nanaiky nanao divorce ny ministra Lalatiana Rakotondrazafy fa hoe misaraka tsotra fotsiny. Tsy nanaiky anao fisarahampanambadiana hoy izy kanefa manao teny maharary azy no sady mandroaka azy tao amin'ny trano fonenan'izy ireo. Tamin'io fotoana io ihany koa no nanomboka namoahany fa nikasany hamono azy ny ministra Lalatiana Rakotondrazafy miaraka amin'ny anadahany sy ny zaobaviny izay praitsy kombakomba taminy ilay olona roa hafa rehetra ao anatin'ilay horonampeo teo izay efa niparitaka be. Vehivavy inona no tsy manaiky manao divorce
fa kosa aleo manapozina ny olona vadiny. Azavaiko, hitanareo le vidéo nalefako talohany ity, misy enregistrement narisany niaraka tamin'ny anadahany sy ny zobaviny izay nikinikinina ny famononana. Fa anatin'ny enregistrement koa izy dia misy hoe raha izy mampiditra divorce dia tsy misy mihinanana ny araka azy mifananana iombonana azo tao anatin'ny tokantrano. Toy izany tsy olana amiko le entana tsy azo ny fananana tsy azo, tsy ho problemako zany. Fa izy zany dia tsy nivonona mihitsy ny hisaraka, tsy nitianao divorce mihitsy izy, kanefa rapisena, humiliena, roasiny avy ao an-trano. Roa andro tao aorian'io famoahana horonan-tsary io, ny fahavalon'ny volana novambra 2024 dia voasambotry Andriandriatongarivo raha nandefa teo amin'ny pejiny fa hanao ampamoaka momba ny tantaran'ny mpanakanto Saïd izay nalaza be fa sakaizan'ny ministra Lalatiana Rakotondrazafy. Ny fahasiviny volana novambra kosa no nahiditra amponja teny amin'ny fonjan'ny Imeritsiatosika izy hatramin'izao. Efa nahenona skandala maromaro ty ministry ny fampianarana teknika sy fanofanana arakasa amin'izao ty, kanefa tsy mbola nahita nanandre fa hoe nisy ny sambotra, kanefa raha vao nisaraka izy sy ny vadiny teo aloha Andriandriatongarivo dia io niditra amponja io ilay rangahy izay marary amin'izao fotoana izao raha ny vaovao hita teto sy teroa. Manoloana nyty resaky ity izay fikasana amonoana olona anaperana ain'olona iray ity dia nivoaka tamin'ny fahangina ny Kotolilahy Maitsoambo mpisintona lakilosy ao amin'ny tambazotra-tserasera Facebook raha tsy re nanao faneho-kevitra ara-politika intsony efa fotoana vitivity izay fa kosa tsy maintsy naneho ny heviny ihany ny farany. Tena eloka be vavy zany tentative de meurtre zany hoy izy, kanefa eto Madagasikara dia misy karazana olona na dia manao an'izany mahavita eloka be vava toy izany dia tsy mba hiaran'ny lalàna zany mihitsy fa mitazana fotsiny ireo izay tokony handray fepetra amin'izany. Zany tentative de meurtre zany tena mampigadra eloka be vavy zany. Dia mandeha ny tabazo rehetrarehetra le izy dia modikodina fotsiny gasy satria ny Madagasikara fantatsika fa tsisy lalàna na lalàna natao an'ny madinika fa tsy natao an'ny trondro be zany. Misy olona zany na manao tentative de meurtre na mamono olona na manao ninina dia mitazana fotsiny ny fitsarana, mitazana fotsiny ny manam-pahefana, mitazana fotsiny ny rehetrarehetra. Fanontaniana tokony hamperitreritra antsika rehetra marina hoe lasaiza tokoa ny tompona andraikitra manoloan'izao tranga izao. Makaiza loatra ny lalàna eto Madagasikara, tsy voazao no nisy tranga mahakasika ny olona manana andraikitra ambony ao amin'ny fitondrana malagasy fa atao tsy misy resaka mihitsy. Toy ny faneho-kevitry Kotolilahy Maitsoambo. Zao misy fitsarana ny zandary rehetrarehetra samy nahino samy nahita niny enregistrement iny daholo. Dia manao fangela manao Facebook ela dia mitehena amin'ny Facebook ela hitany zandary, hitany manam-pahefana, hitany rehetrarehetra andrana ela dia voasambotra. Fa iny Lalatiana misy proof zao hoe anao ina moa zany ino moa zany fifofonana ain'olona tsisy mihetsika mihitsy. Dia zay le izy tany tsisy lalàna fanjakan'ny baroa ny volamena tsy hita anaty bureau fantatra ny tompony lakile anatin'le bureau tsisy ankety tsisy ninina. Zandary mamono olona tany Kongo ngany misy resaka. Toa tsy hita daholo ihany koa ireo pejy rehetra izay mpanohana ny fitondrana tsy misy fepetra rehefa misy tranga ataon'olona manana andraikitra ambony toy izao ao amin'ny fitondrana. Efa tena mihoapapana izao fandikan-dalàna fikasana amon'olo izao, kanefa toa resaka fandaniana lalàna toy ny famosirana mpanolana no tabatabaina sy foizina eraky ny tambazotra-tserasera. Dia aveo walahoala foana isan'andro amin'le hoe tokony vosirina zay manolana, tokony vosirina dadan'ny Jemima mihitsy ny voalohany mitabataba amin'io zavatra io, dadan'ny Jemima. Ka manontany ny dadan'ny Jemima na manontany ny itoavana rabe ahoana io resaka tentative de meurtre ataon'ny Lalatiana io, ministra Lalatiana io. Inona mba zavatra azo lesahana. Ao anatiny ao ny vaovao androany, pejy vaovao androany. Anatiny ao Madagascar pour son futur. Anatiny ao Madagascar pour le développement. Serasera Mada, Actu Mada.
24 heures 24 heures reo pejy rehetrrehetra noho ny vodiny fotondra reo isan'andro miaro mpitondra foana fa inona mba zavatra lazaindrisany amin'ny inona moa zany tentative de meurtre ataony ministre Latina misy enregistrement avoakan'ny olona any inona zavatra ataonareo inona zavatra mbalazainareo tsy anatin'ny vaovao androany ve zany tsy anatin'ny vaovao mandeha Madagasikara ve zany. Amin'ny Kotlilay Maitsoambo dia fanodikodinan-dresaka ilay resaka mivoaka ankehitriny mahakasika ny resaka fanolanana fa misy afera mandeha any ambadika matoa ankalazaina sy aparitaka fa aminy dia ireo mpanolana ny vola eto Madagasikara sy mpanolana ny harem-pirenena no tena tokony hiaran'ny lalàna. Fanodinadina resaka io satria be dia be indray ny afera mandeha any ambadika any dia mody any amin'ny mpanolana indray ny resahana fa raha ohatra mpanolana be dia be ary misy olona fantatra mpanolana ny ino moa zany ny vola Madagasikara mpanolana ny ino moa zany ny harem-pirenena raha mahafantatra zany bois de rose volamena rehetrarehetra ka raha ohatra ka rehefa voserina ihany ny mpanolana dia ny mpanolana harem-pirenena sy mpivoatra tamin'ny razana tokony voserina voalohany satria raha ohatra ka ny mpanolana eny an-dalana eny any Tanamakoho eny tsy haiko Ambohijafona eny alohanareo dia amin'izay fotoana izay nareo dia mamositra alika nareo satria tsisy zavatra azonareo amin'izany. Raha olona efa hita zao fa manao tentative de meurtre na fikasana hamon'olona dia maninona no tsy misy misambotra zao ary ny afatry Kotlilay Maitsoambo. Fa raha ohatra ka hamositra mpanolana lesana dia mpanolana harem-pirenena no vosirina misy olona anankiray na roa any tsy mamositra alika nareo raha mamositra an'ireny satria raha vosirinareo reny le olona anankiray zay na olona anankiroa dia azotsika alaina daholo ny vola rehetrrehetra any amin'ny compte offshore any andafy compte misy 4 millions de dollars nefa naolana zalahy ka raha vosiro aloha reo olo reo ka ny vola amina millions de dollars nasitriny any amin'ny ino moa zany compte offshore any dia mahavelona ny gasy arabary ara-tsakafo mandritry ny taona maromaro amin'izay isany mba tsy mamositra alika vosiro reo mpanolana harem-pirenenareo ary fantatry lesany zany fantatry malagasy rehetra izy mpanolana harem-pirenena olona anankiray fotsiny ny vosiry lesana dia efa vola amina 4 millions de dollars niverina eto Madagasikara zay le izy fa tsy walawaala foana hoe vosirina manina tsy sambory lesany lalatiny zao efa hita fa manao tentative de meurtre misy samborona. Manoloana ity trango ity rehefa niparitaka be ny orona-peon'ny ministra Lalatina dia nivoaka namaly izany ireo mpanaradia azy rehefa voasitona tsara ny laklosy. Namoaka ireo tao amin'ny pejy vaovao androany fa efa tamin'ny 2 taona lasa no niparitaka iny oronan-peo iny. Teboka roa no niresahan'izy ireo tao. Ny teboka voalohany dia hoe efa nangataka ny saraka ny ministra Lalatina Rakotondrazafy satria tsy zakany intsony ny vono sy ny ambana basy isaky ny mihetsika araka ny voalaza tao amin'ny pejy iray io. Ny teboka faharoa kosa dia efa nitory an'ity ramatoa ministra ity ilay vadiny teo aloha Andry Andriatongarivo fa hoe nikasa hamono azy Lalatina Rakotondrazafy kanefa tsy mitombona ny fitoriana araka ny fitsarana ary nahazo ny décision de classement sans suite araka ny voasoratra tao amin'ity taratasy ity. Ankoatr'izay dia nilaza ihany koa ny tao amin'io pejy io fa tsy manan-kery eo anatrehan'ny fitsarana mihitsy ny orona-peona laina tsokosoko tahaka ireny. Mila amboarina tanteraka ny rafi-pitsarana eto Madagasikara mba hiatra amin'ny olona rehetra tsy hakanavaka ny lalàna fa tsy ny mahantra sy ny mahafiady ihany no hiarany. Madagasikara no igagan'olona raha tontolo zao indray amin'io oviana no Madagasikara tsy omezan'ny olona foana amin'ny abadona omezan'ny olona foana amin'ny fanaovana fahatany. Tokony mba zavatra mba hampandrosiny atao fa tsy zavatra tsy dikany fa raha ohatra hoe vosirinareo ny mpanolana dia ny système judiciaire ny gasy aloha ny amboary zay sy ny lalàna aloha ampiaro ny lalàna ara-dalàna fa tsy ny olona mamono olona mivoaka rapitso mandoha vola dia mivoaka atsy misy olona manao tentative de meurtre tsisy resaka dia izy indray zany ny vosiry lesany amin'io resaka mpanolana io tsy maintsy ny mafiady tsy maintsy mahantra ihany tsy manan-karovana tsy mana-piaro dia avy eo koa tonga koa ny tondromolotra hoe le irina an'olana dia tonga koa ny samborona dia vosirina daolo rehetra io. Dia izay indray ny vidéo antsika androany misaotra antsika rehetra nanaraka aza diny manao j'aime ny vidéo sy misabone amin'ny chaîne
amin'ny manaraka indray.